mbola faly miarabantsika rehetra tratra nyty takariva ity indray ary fifaliana hoan'ny mitsidika ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao fandarina izao ary manonona indrindra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy ankehitriny dia mbola andinika loha hevitra iraindray isika mbola ao anatin'ilay loha hevitra lehibe hoe Jesosy nanova fiainana fa androany nanodina tantaram-piainana lehilahy anankiray indray Jesosy loha hevitra dia ny hoe jiolahy anankiray nahazo paradisa zay no jerevantsika androany matetika rehefa ao anatin'ny toerana na voafonja any amponja zany dia fantanina mipetraka hoe mbola misy fanantenana ve ho azy ireo misy amin'izy ireny no mihevitra fa satry ny toetra any mireny toerana zay mahavoafonja azy ireny ohatra hoe any Antsefa na any Tamora satry ny janona ny mandrakizay satria tsy misy heviny amin'ny tsony ny fiainana any ivelany naleo ny namoy ny tontolo ny fiarahamonina ny fianakaviany jiolahy tsy misy azo antenaina tsony izy ireny ny fahafatesana no tsara aminy satria kriminel ka dia no lavy ny fiarahamonina izy ireny tsiraray avy ao amin'ny Lioka 7:20 andiny fa 2:30 ka hatramin'ny 7:30 no ahitantsika ny andalatsoratra masina anisan'ny izany ireto jiolahy roalahy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana fa izao ny voalaza mahakasika azy eo amin'ny Lioka 7:20 andiny fa 2:30 manao hoe ary nisy olon-dratsy roalahy nentina hiaraka ho vonoana aminy koa iza reto jiolahy ireto raha ny baiboly ny resantsika ao Marika 9:10 andiny fa 4:7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra Marika 10:10 andiny fa 4:7 ary isaky ny avy ny andro firavoravona dia fanao no mandefa mpifatotra iray izay angatahan'ny vahoaka ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy nifatotra tao mba amin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana ao amin'ny Mateo 7:20 andiny fa 4:12 dia hoy ihany izy ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy araka ireo fanambarana anankiroa ny tenen'ny soratra masina ireo dia jiolahy namana akaiky ny Barabasy ilay jiolahy roalahy ireto jiolahy malaza izy ireo mpikomy eny mpamono olona mihitsy no anambarany soratra masina azy misy mpanoratra anankiray antsoina hoe Giovanni Papini ao amin'ny boky nosoratany hoe Histoire du Christ dia milaza ity mpanoratra tantara ity fa Gestas Dimas no anaran'ireto jiolahy reto izy roalahy reo zany Gestas sy Dimas no anaran zareo mazava araka izany fa mpankala romanina izy reto ary voaheloka amin'ny sazy faratampony voatokana ho an'ny andevo mikomy sy ireo mpamon'olona gaigilahy no anjarany zay fahafatesany zany nahare sy nahita ny amin'i Jesosy tao amin'ny fitsarana zay 2 andro monja no nahafantarany zareo ny tantaram-piainan'i Jesosy nandritra ny fitsarana nataon'ny Pilato an Jesosy dia ireto olona ireto no fanambarana lehibe mikasika an Jesosy ary reny reto jiolahy reto zany izary avy ary ireo nanao fanambarana ireo araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny voalohany hitantsika ao amin'ny Jaona 7:7 Jaona 7:7 manao ny tena no zanak'Andriamanitra ny lohan'ny mpisorona ny miapanga eto dia zany ny enina hoe manao ny tena no zanak'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 3:20 dia hoy ihany koa ny tenin'Andriamanitra Lioka 3:20 aoka ho vonjeny ny tenany raha izy ny Kristian'Andriamanitra ilay novidiany zany feo zany avy amin'ny lohan'ny mpisorona dia eny ny Gestas Dimas zany ary nipetraka tao an-tsaina fanambarana faharoa tao anatin'ny 2 andro zay en'izy ireo tamin'ny alalan'ny miaramila indray ao amin'ny Jaona 7:7 araba ry mpanjakan'ny Jiosy zany no fanambarana ny teneny reto miaramila ireto tafapetraka sy tafatoetra tao anatin'ny sain'reto jiolahy roalahy reto ihany koa izany fanambarana mahakasika an Jesosy zay nataon'reto miaramila ireto ao amin'ny Lioka 3:7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ianao ny mpanjakan'ny Jiosy vonjeo ny tenanao taitra reto jiolahy reto hoe manana pouvoir manokana ve zany ty Jesosy ty afaka hiala amin'izany toeran'izany
ary ny fanambarana anisan'ny nanan-danja ihany koa zay reny izy reto rola reto de ny fanambarany plato ao am'lika telo am'roapolo andimy fa efatra hoe tsy hitako zay eloko ty lehilahy ity gaga ry zareo maninona ary no ampangaina izy nefa ny milaza lay mpitsara lehibe manao hoe tsy hitany akory zay eloko ty lehilahy ty ary nahoana no tsy miteny fa mangina lay jesosy ao am'jaona sivy amby folo andimy fa efatra ambin'ny folo de ho ny tenin'andriamanitra hoe indro ny mpanjaka anareo mantsy ny jiosy zany tam'izany fotoana zany samy nanogila tsiofina iaino zany fanambarana zany na i Gestasy na i Dimasy indrindra i Barabasy fa fantatra kosa fa nisy akony tao amin'izy roalahy ho vonoina ny momba n'ity Jesosy ty samy nisy fanantenana nipotra tao an-tsainy kanefa fanantenana zay tsy mitovy no niseho no heverina ho azo avy amin'i Jesosy. Andeha ho jerevantsika ilay jolahy voalohany midika inona aminy a Jesosy. Eto de fandriko mba andiny tena ihany koa ianao midika inona aminao Jesosy. Vahaolana aingana amin'ny fangiry-firenena mahazoazo mivantana zay ny nandrasan'ity jolahy voalohany ity fandosirana ny sazy amin'ny alalan'ny fampiasana ny herin'ny Kristy tsy misy fovam-po mihitsiny zany a avy amin'ny fihetsika sy ny teny zay nataony mba hananana fiainana tsaratsara kokoa. Hoy izy mantsy ao amin'ny Luka 7:7 manao hoe vonjeo ny tenanao sy izahay. Valy tenin' Jesosy amin'ny vavaka tahakan'izany a de fahanginana. Fiaikana mafy ho an' Jesosy lay mpamonjy ny mpanota ny fangatahany'ity jolahy voalohany ity. Olona very mpanota ary ho faty amin'ny ota no miteny aminy hoe vonjeo izahay. Saingy nisy ny olana satria nampian'ilay jolahy hoe vonjeo koa ny tenanao satria tsy ho am'izany mihitsy nahatongavan'i Jesosy. Ny hevitra an Jesosy ho lehibe ny jolahy izy de hoy izy hoe mila mampiasa ny pouvoir anao ianao mba hadosirana eo amin'ilay toerana mba ahafahan' Jesosy ary hanafaka azy ireo ihany koa satria izy mihitsy ny te ho afaka amin'ny fangiry-firenena zay nahazo azy fa nanoloana zany vavaka zany nanginy Jesosy. Ny vavaka atao amin'ny filanjavatra ry havana filanjavatra fotsiny de manginy Jesosy. Heveriny fa nisy akony lehibe tao aminy a ilay antsony Jesosy ao amin'ny Luka 7:7 manao hoe raika eo mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Ho an'ilay jolahy faharoa kosa ry havana de andeha ho jerevantsika fa nanoloana ny toe-javatra rehetra zay natao tamin'i Jesosy de toa gaga ty jolahy faharoa ty satria ny jiosy sy ny romanina zay namono an' Jesosy no nangatahany famelan-keloka tamin'Andriamanitra indray eto. Tena olona miavaka hozy izy ty voaeloko anankiray ty. Tsapany fa afaka hampisevy ny fiainany indray izy izay tsy azony a takarina mihitsiny hatramin'izay. Ahoana no ampisy ny izany fisainany zany teo aminy le olona zay mamono azy mandratra azy manevateva azy mandrora azy eny mamelaka azy ahoana indray reo indray no angatahany famelan-keloka. Tena nanaitra ny fisainany zany. Nahoana ny tsy taitra Jesosy nanoloana an'izany rehetra zany na nitikitika ny fisainany zany rehetra zany. Izany ny fanontaniana tao andohany satria fiainana nisy heviny ny fiainan' Jesosy. Noho izany afaka manantena zay antenainy koa ity jolahy ty ankehitriny. Izy lay nampianarin'ny rabo hoe ilay Mesia hanafaka ny Israely amin'ny fahotany. Mila manambara ny finoka azy afa ny fiainako ankehitriny. Jereo tsara ny teny nambaran'ity jolahy faharoa ity. Jesosy eo tsarovy aho. Fangatahana nisy valiny avy hatrany zany teny zany. Nino fangatahana famelan-keloka ho an'ny olona rehetra io na jiosy na romanina ity jolahy faharoa ity. Ny anazy tsy ny hoe hialan'ny fahoriana teo aminy namaky azy fa ny alan'ny fahotana. Ary zany ihany koa ny tiako zaraina aminao amin'izao hariva izao. Aoka tsy ho dodina ny amin'ny alan'ny fahoriana eo aminao ianao ry havana fa aoka ho dodina ny amin'ny alan'ny fahotana zay mangejanao ary zany nahatongavan'i Jesosy hanafaka ny fahotana, hanafaka ny ampahoriana. Nasehon'i Jesosy azy fa afaka nitondra fahanovana ho an'ny fiainana izy. Jereo tsara fa ity jolahy faharoa ity de nananatra ny namana izy. Mila matahotra an'Andriamanitra isika na de samy efa tsy misy vidiny aza ny fiainana. Mila manaiky ny vokatry ny safidy, ny raisitsika isika tamin'ny faharatsiana natao. Mila ekena fa Jesosy de lehilahy marina
tsy isany mpanoto tsy lehibe ny jiolahy zany izy nanaiky any jesosy ho tompony sy mpamonjy azy izy nisy heviny vaovao ny fiainana afaka iteo akoatra ny fahafatesana miaraka am' jesosy nino izy fa isy ny fanjakan'andriamanitra ho avy zay jesosy ny mpanjaka nino ny fiaviany jesosy a fandroany ity lehilahy ity mazava ny fangatahany jesosy io tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao ao amin'ny Lioka 7:22 misy an'izany misy fahamarinana lehibe ao anatin'izany teny zany ry havana tsy miakatra any an-danitra ny maty fa rehefa avy Kristy amin'ny fanjakany de ho tsarony ny anangana ilay jiolahy izay niara-maty taminy teo amin'ny hazo fijaliana zao mivolazany Lioka 7:17 Lioka 7:17 dia nampidiny ny faty ka nofonosiny ariry madinika dia nalevany tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona Romanina 9:7 ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ary fatatsika fa rehefa natsangany Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana fa inona moa fahamarinana lehibe ao anatin'izany teny zany ao amin'ny Tesaloniana 1:4 andiny 17 ka hatramin'ny 18 dia ho ny tenin'Andriamanitra Tesaloniana 1:4 andiny 17 ka hatramin'ny 18 fa tsy tiana tsy ho fantatrareo lalany amin'izay mody mandry mba tsy halelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa renontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary tropetra'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha dia akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenany tompo eny amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika izany ny foto fiovampiainana ny non'ilay jiolahy tsy misy afaka nolotra azy izany afa-tsy Jesosy avy any Nazareta mpanjaka ny Jiosy ilay Mesia nampanantenainy eny ilay noveriny rehetra ho jiolahy no nampisy hevindray ny fiainany ilay hazo fijaliana teo afovoany dia tsy ozona fa fanovana ny hoaviny zao tontolo zao maro nave ny eritrerina raha nasehony an' Jesosy zany fa liteny feno hery no navaliny Jesosy azy tsy nofiririnina na ariary zato ampandrina ny vetsivetson'ilay jiolahy mamaly ny vavaka toy izany avy hatrany Jesosy ry havana ary io valiteny io nampisy heviny vaovao ny fiainany tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza ankehitriny lovibava tamin'ny Jesosy ao amin'ny Lioka 7:20 nanao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio no iao nanao amiko any paradisy amin'ny teny grika izy io raha dika mivantana avy amin'izany teny zany le teny hoe amen soilego seremon met emon esen ento paradiso ny dikany ry havana dia hoe ho tanteraka aminao lazaiko anio hiaraka amiko ho any paradisy ianao tsy hoe amin'io fotoana io zay hafatesany dia tonga dia any paradisy izy fa ny fanambarany Jesosy dia mazava ho tanteraka aminao lazaiko anio hiaraka amiko ho any paradisa ianao fahamarinana ambaran' Jesosy tamin'ilay jiolahy lazaiko marina tokoa aminao anio hiaraka any paradisa itsika tena ho tanteraka aminao izay lazaiko anio hiaraka any paradisa isika tena tsy ho adinoko ianao fa rehefa ho avy tanànan'Andriamanitra zay paradisa dia anisan'ny olona zay ho foazana ao amin'ny torimaso ny fahafatesana ianao dia atsangana indray dia ho van'Andriamanitra dia andeha onina ao anatin'izany toerana zany dia samy nodimandry tamin'ny fahafatesana iny andro iny na Jesosy na lay jiolahy ao amin'ny Jaona 7:7 ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ray aho mazava ny tenin'i Jesosy eto tsy mbola niakatra izy mario tsara zomata alohan'ny maty masoandro ny maty Jesosy ary nialady maraina be vao nitsanganany tamin'ny maty indray tao am-pasana izy teo anelanelan'ireo fotoandreo fa tsy niakatra tany an-danitra zany noho izany ho faty koa ilay jiolahy ary hijanona ao am-pasana nefa nomeny Jesosy toky izy fa hiaraka aminy any paradisy izy rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy raha oviana rehefa tonga ny fanjakan'i Jesosy mazava nahazo paradisa ilay jiolahy afaka mahadidio na dia mpamon'olona aza tetỳ an-tany ny mpitsara ny lanitra sy ny tany no nanao ny fanapahan-kevitra sy ny fanambarana ny ova ny fiainany ry havana
olombo vonjy izy noho ny am' jesosy. Ny aona any paradisa tokoa ilay jiolazy jesosy rehefa ho avy. Am'ty anio ity de mety akany toerany Dimasy Gestasy koa ianao. Eo amin'ny kiondalana farany no misy asa ianao ankehitriny. Manjoy antsika isa-tsegondra ry havana ny fahafatesana. Kanefa eo no mahatsiaro anao fa tofoka ny amin'ny fiainanao. To tsy misy fanantenana intsony. De aleo ve mandositra lavitra an'Andriamanitra ary mijanona am'izay nahalavo anao zany? Tsia, tsy ry havana. Natao ho aso anao. Ilay vavaka Jesosy teo Golgota izay nangataka ny famelana ny eloka, hoe mamela ny elon'Andriamanitra fa tsy fantan'izay atao. Mpanota izay namono ny tompo. Fa tsy maintsy mamono zanak'ondry izay nanota. Fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, manaisitra ny fahotako ary ny fahotanao ry havana. Ianao lay jiolahy, misy fanantenana ho anao anio. Ny famelan-keloka omeny Kristy de hanova ny fiainanao, hahazo ny zo ho any an-danitra, satria noporoforony teo Kalvari ry havana. Nahazo paradisa ilay jiolahy rehefa nandray azy ho mpamonjy ny tenany. Raiso zany famonjeny zany am'izao hariva izao. Ka aza mangatakandro. Lazao amin'ny etaetaponao de hamaly zany vavaka izany Jesosy. Aza maika ny amin'ny hoe ialan'ny fahoriana zay mangeja eo aminao, fa aoka ho dodina ny amin'ny ialan'ny fahotana ianao. Fa hoen'i Jesosy ny vavaka tahakan'izany. Iriko indrindra, Jesosy izay nanova ny fiainan'irety jiolahy faharoa ity, no hanodina ny tantaram-piainanao ihany koa. Mino zany ve ianao? Ekeo ary raiso izy am'ty hariva ity dia hanova ny tantaram-piainanao. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Terenay mandrakariva ny anaranao. Isaoranay ianao satria naneo taminay fa azonay atao eny fa na de mpanota ratsy indrindra ary izahay. De azonay atao ny handraindray fiainana vaovao ary isevo ny fiainanay anina fanantenana izay raha mandray ianao eo fiainanay. Hovay ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra izay nandre zany teninao zany. Ary tario lalana izay andeha araka ny sitraponao am'izao sisa izao. Isaraka izahay ampimzaronay ny fahasoavanao, fitahinao ary fiarovanao. De tehirizo ao amin'ny fahasoavanao mandrakariva izay. Minaran'i Jesosy. Amen.